Miarahaba ndray androanytsika dia iova sujet kely a tsy resaka momba ny fiainam-pirenena aloha tsika androany fa mba iova sujet satria raha hena foana ny loka dia leo mahalamolamo fa leo mba asina trondro koa zany androany. Resaka tsika androany de zao makasika resaka tokantrano, resaka fitiavana. De fitiavana teneniko eto a de ny mpivady aloha tiako faritana eto hoe mpivady fa nampisipa mitsangany zavatra ho resahana eto fa mpivady aloha ny tena presizeko amy zavatra ho resahana eto. Voalohany maro ny vehivavy any anaty tokantrano tsirairay any maro mitaraina fa tsy ampy fitiavana, tsy ampy tambitamby voan'ny herisetra ataon'ny lehilahy any anatin'ny tokantrano rehetra any. Ka zay zany no resantsika andrano hoe inona no antony mahatonga zay zavatra zay hisy. Iza sy inona no fototra iavian' zay zavatra mampitaraina ny vehivavy any anatin'ny tokantrano zay. Voalohany de zaho akory tsy hoe mahay na olona fatra-pahendrena tsy zay fa anisany mba nandinika fiarahamonina hatramin'izay na tsy manana diplôma momban'izany aza ny tena de fa nandinika fiarahamonina etseroa na amy tontolo any ambanivohitra andrenivohitra iny fa hatramin'ny fiainany dahalo azy efa nandinihiko tsara ny ainako ifotony zany hoe fandinihana réalité zany no nataoko hatramin'izay ary any fotony fa tsy ho an'ireo manana diplôma momba ny resaka fandinihana fiarahamonina teoria sy izay ao ambany masony no hainy. Raha olona manan-katao izy de ny fandinihana fiarahamonina manodidina ny olona manan-katao no fantany fa ny akoatrin'izay tsy fantany. De lasa matetika reny olona milaza manana diplôma amy resaka fandinihana fiarahamonina reny lasa miteniteny foana rehefa any amy zavatra tsy niainana akory no resahana. Da eto zany de hitondra fanazavana mahakasika an'izay hoe inona ny mahatonga an'izay fahorian'ny vehivavy anatin'ny tokantrano zay misy indrindra amitsika vehivavy malagasy. Ekeko tena ekeko fa tena misy izay lehilahy manao toetra tsy manjary ary tena nisany manao an'izany toetra fampijanina vehivavy anatin'ny tokantrano zany tsy fanomezana fitiavana vehivavy anaty tokantrano zay manao herisetra na ara-tsaina eo na ara-batana mivantana anatin'ny tokantrano. Ekeko misy zany ary misy ny lehilahy tena mahavitany zany. Fa misy koa nefa ny 80% de avy aminareo vehivavy mahatonga an'izay fihetrika ny lahy zay ny hisy. Ka hideratsika zay ny detailn'izay zavatra zay. Voalohany aloha tokony ho haitsika aloha fa matoa ny fanambady ny olona ray na mipisipa fa ny fanambadiana tiako presizena eto fa tsy asiko resaka aloha resaka sipa satria ny resaka sipa mbola fiainana point d'interrogation zany mety ho rava zany tsy ho tody any hatramin'ny farany tsy asiko resaka fa lay tokantrano efa manana tokantrano mihitsy ka misy mitaraina lay vehivavy ao anatin'ny tokantrano. Tokony ho haitsika voalohany de zao. Voalohany aloha reto ny antony mahatonga an'izay zavatra zay: éducation, communication, patience. Averiko eno tsara ary vehivavy isany éducation, communication, patience. Reo telo reo zany no fototra lehibe mahatonga an'izay zavatra zay hisy. Voalohany raha manomboka mifankatia sy mifanambady ny lehilahy sy vehivavy ray de mazava ho azy zany fa efa lehibe daholy isika no mifankatia miaona ary tsy nisy ny arany tezaina ray trano hatramin'ny mbola kely. Zany hoe ny vehivavy sy ny lehilahy mifankatia hitambatra ray
de samy nanana ny éducationy voalohany tany anatin'ny tokantrano tsirairay tany amy ray aman-dreniny. Mazava ho azy tsy hitovy velively ny éducation raha vehivavy tany anatin'ny tokantrano ray aman-drenina sy ny éducation lehilahy tany tokantrano ray aman-drenina. Zay aloha voalohany. Ka noho izany, rehefa mifanambady zany mifankatia ny lehilahy sy ny vehivavy ray de mazava ho azy fa misy zavatra tsy hitovizana velively amin'ny roa tota. Zany hoe miditra am'le communication tsika zao. Zany hoe rehefa hitia olona ianao na hanambady olona iray na lehilahy na vehivavy ianao de mila fantarinao hoe inona no éducation azoko tamy ray aman-dreniko fa tsy ampy am'ty lehilahy ty. Inona ny éducation azony lehilahy tany amy ray aman-drenina fa tsy ampy, tsy misy am'ty vehivavy ty. Zany aloha mila fantarina voalohany rehefa hifankatia na hifanambady ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray. Mila fantarina reo satria raha vao tsy fantatrao de mazava ho azy fa defa tsisy zavatra andeha amy laoniny après ny fiarahana ao tokantrano am'izay fotoana zay. Rehefa fantanao ny zavatra tsy ampy aminy, rehefa fantany ny zavatra tsy ampy aminao dia mifampizara. Zay le communication. Mifampizara amizay nareo ao anatin'izay. Mifampizara hoe ty ny éducation azoko tamy ray aman-dreniko ty ny éducation azoko tamy ray aman-dreniko. Mizara, mifanampy. Zany hoe rehefa feno zay éducation roa tota zay de mazava ho azy tsy hisy ny problème après. Communication tafiditra amizay antaninao hoe inona mila fantatrao ny zavatra tian'olo tianao sy tsy tian'olo tianao na ny lehilahy io na vehivavy. Rehefa fantatrao zay de manomboka ao anao efa mahay mitondra ny fiainana hitondranao ny olo tianao na ny vadinao. Rehefa misy ny zavatra tsy hitovizana hevitra indraindray atanke olombelona, misy foana zany tafiditra ny elakely ampotoana amy tsy ampoizina, dia ny fifampiresahana milamina, ampitiavana fomba fiteny no hamahana lay olana. Mila mifampihaino zay le communication. Mila mifampihaino ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa tsy ny hoe lehilahy foana ny mila henoina na ny vehivavy foana ny mila henoina. Rehefa mahay mifampihaino ny mpivady ray na mpifankatia ray dia ohatrany tsy misy ilay problème nitranga amizay fotoana zay. Zay le resako communication. Ny tiako tenenina de zao hoe reo zavatra reo alohan'ny hidirako amy resaka patience, reo zavatra roa reo zany raha vao fe alohan'ny hitambarana tokantrano dia rara ny hampisy olana ao anatin'ny sehatry ny fitiavana sy ao anatin'ny tokantrano. Fahatelo manaraka an'izay dia mila hainao nao vehivavy zay na mila hainy lehilahy hoe fitiavana inona no hitiavako antiky olona tia sy hitiavan'ilay olona anao. Ohatra raha lehilahy manan-katao izy nandeha nitory fitiavana aminao, mila fantarinao vehivavy hoe fitiavana, tena fitiavana ve no hitiavany ty olona ty ahy sa izy manan-katao manam-bola, mpanan-karena, manasa ambony de zay no entiny hitondrany ikotina anazy sa tena fitiavana avy ao amin'ny fony.
fa matetika zay ny zava-misy mahazo ireny vehivavy any anatin'ny tokantrano jeritreretintsika hoe miadana sy manan-katao reny mijaly ara-pitiavana foana satria tsy nijery an'izay fa nijery ny ara-materialy materiel hoe ho tiaviko ty olona tia satria manan-katao misy atao tsara toerana tsara asa raha zany miaraka amtia de ho sambatra za tsisy zavatra hijaliko zany ny raisonnemanareo vehivavy ny akamaroany fa tsy mba nijery mihitsy hoe tena mifony ty lehilahy ty ve ny fitiavana ke olona ampy hanome fitiavana na ve ty sa de fa itika renany sy volany ty no ro atotsiny ana eto fa lay tena fitiavana ho hitako ve ka rariny de rariny raha ohatry tonga ao anatin'ny tokantrano amizay enao miady anara-bola miady anara-tsakafo fa ny fitiavana tsy miadananao mihitsiny satria tsy nofantarinao tamin'ny voalohany zay zavatra zay ny kalainy tsy hitanao fa vola hitanao ao ny fitiavana tsy hitanao fa vola hitanao sakafo hitanao fiadananao tokantrano fa ny fitiavana sambatra mahasambatra amin'ny vehivavy rehetra tsy ahitanao zay satria tsy nofantarinao tamin'ny voalohany izay zavatra izay ka noho izany mila fantarinareo vehivavy hoe fitiavana inona marina no hitoriany ty lehilahy ty fitiavana amiko tena fitiavana amy fo ve fa raha ohatra kosa hoe olona tsy nanan-katao izy olona tena ambany ary efa zava-misy zany ary misy ndraindray miteny mihitsy hoe nareo vehivavy izy aloha tiako raha misy lehilahy mikoty anareo tsy manan-katao ambany faripaina izy aloha tiako fa mijery ny avenirako fa za tsy afaky iaraka aminy tsy afaky ity anazy matetika misy zany de complexé nareo amle olona tsy manan-katao nefa olona hanome fitiavana anareo fa aleonareo zany mijery an'le avenir amin'olona manan-katao tonga ao nefa nareo mitaraina satria zay ny anazy ny fananany roa sengeny aminareo ao bon tsy afaka anao inona zany nao fa ino edanao vola edananao ino nefa tant que maha-olombelona anao mila câlin mila fitiavana mila zavatra rehetra mampitaraina anareo faharoa manaraka an'izany amika hafandray ataotsika hoe amika olona samy atao hoe tsy de ambony ara faripaina fantonotony na ambany matetika nareo vehivavy tsy manana pasiansa satria rehefa nitokantrano tsy de ampy zay mazava ho azy mila gerena daholy na ny ara-tsakafo na ny ofatrano ny inona ny ambimbava mila gerena daholy zany rehefa tsy de manan-katao loatra anatin'ny tokantrano ianareo vehivavy nefa misy tsy manana pasiansy am'izay zavatra zay fa tehitsambikina satria raha soariam-badika ria ampiadaniny vadiny manana mahazo cadeau d'anniversaire montre lafo vidy na poketra lafo vidy akanjo lafo vidy telefona lafo vidy fa ny vola miditra aminareo ato anatin'ny tokantrano ato mbola tsy tokony am'izany nandehana fa mbola ria amy sakafo ohatsy na ria amy zavatra hafa ria andoavana faktira sy ny sasany fa tsy manana faharetina bon mbola ho azo foana zany fa aleo aloha de rehefa tsy manatanteraky an'iny ilay lehilahy vadinareo na le olona mitianareo mbola tsy zany aloha amy programa fa mbola ty aloha amy programa tsika de ohatran'izany molitra anareo vehivavy ary milaza anareo fa tsy mba mahita fitiavana tsy mahita tambitamby tsy mahita ninina fa ny zava-misy ao anatin'ny tokantrano nefa nojereny lay lehilahy hoe tokony ty aloha prioritaire fa tsy ty fa ianareo vehivavy ankamaroany mahita ny vehivavy rehetra ry zay tsy mitovy fari-piainana aminareo akory tsy mitovy fidiram-bola de ino no andeha atao lesona tsy adala akory zay lehilahy mba tianay koa nareo hanana zay ananany vehivavy rehetrarehetra fa ny prioritaire no tokony andeha voalohany zay le pasiansy teneniko hoe maro koa nareo vehivavy tsy manana pasiansy
ao anatin'ny tokantrano, tsy mahay mandahatra hoe inona ny prioritera, inona ny tokony zavatra azo ampandeferina. Rehefa tsara ny fiainana mandeha rapitra ako vita tanteraka foana io zavatra hitarainanao io. Zay le resaka pasiansy koa matetika misy. De rehefa tsy fanaraka amin'ina de manomboka eo ny lonilony, de manomboka eo ny fikorotana ny tokantrano. Zay le izy. Manaraka zay de zao. Verina am'le resaka communication. Ohatra hoe raha ohatra sendra tara fodina lay lehilahy de tsy mba misy hoe inona moa no antony nahatara fodina an'ilay vadiko, inona mety inona no antony, fa raha vao miditra de fa tabataba be tsy mahazo fanazavana mihitsiny. Ilay hoe raha ohatra hoe zavatra normal zany de efa inona mila mihaingo zay le communication, de manazava ndray zao ny antony nahatara anazy, zao ny mety fitadiavam-bola hahasoany tokantranonao no nahatara lehilahy, fa tonga de mifitsarana zavatra ratsy foana. Izay lehilahy zany aminareo vehivavy raha voatara fodina de nanao adalana zay. Apodiko foana ekenao misy manao an'izany zay lehilahy, fa tsy ho ary lehilahy rehetra. Fa ao anatin'ny communication no ahitanao any marina. Io zavatra fenina eo de tsy maintsy mivoaka foana io na tiana na tsy tiana, na hoaingana na ela na tsy ela, fa ilay communication hampilamina ny tokantrano iny no ilana. Rehefa misy ny fanazavana anatin'izay de mila matoky ny vadinao, mila manaiky ny tenin'izay vadinao anao, fa araka ny teneniko hoe mivoaka foana ny marina mba tsy hisiany olana ao anatin'ny tokantrano. Fa raha zay no vitanareo vehivavy anatin'ny tokantrano, mifampihaino, communication, mifandefitra, tsy hisy zany mihitsy ny fijaliana, fa mahatonga ny lehilahy lasa kivy hanome fitiavana zay câlin zay ao aminareo, ka lasa manaonao foana izy raha misy vehivavy hafa ahitana an'izay zavatra zay anivelany any. Zany hoe ianao anatin'ny tokantrano foana zany no mamboly problème ao anatin'ny tokantrano, ahatonga ny vadinao lehilahy hisy an'izany toetra rehetra zany. Satria mba maniry koa izy mahita namany any, jereny vadiny namany any, sipany mifakatia miresaka communication mandeha tsara, tsy misy problème. Fa tonga ato amin'ny tokantrano izy vao miditra ny tokantrano izy de fa ty ahoana moa no hampazoto ny lehilahy hanome fitiavana anao. Fa ny zavatra tokony ataonareo vehivavy de ny manao défi mba tsy hahatonga ny sain'ilay vadinareo hevitra zavatra hafa any ivelany. Zay angamba ny zavatra tiako resana androany, ka anjaratsika daholo mieritreritra hoe marina ve zany zavatra resako zany, misy ve zany sa tsy misy zany zavatra resako zany. Fa averiko foana ny 80% ny vehivavy mitaraina mijaly ara-tokantrano tsy mahita fitiavana ao anatin'ny tokantrano dia matetika reny tokantrano hitatsika manan-katao reny, satria tsy nijery fitiavana tamin'ny voalohany hoe inona marina, fa resaka materialy sy resaka avenir no tao andohany, nefa fijaliana no hitany après. Zay mahatonga andreny fa vitsina tompoka ny olona ambany fiainany manan-katao mijaly pitiavana ara-tokantrano zany. Non, vitina tena vitina reny pirofo reny ny olona mijaly ara-tokantrano, milatsaka ohatra ny akoho manatody lava ny zanany, pirofo ny fitiavana zany. Voilà, zay satria tena fitiavana, tsisy intérêt tao anatiny, fa tena fitiavana normal be reo raha ohatra hoe mifankatia, tsy misy problème. Ary normal be raha miteraka foana, tsisy problème. Fa jereo ane reny tokantrano manan-katao reny mijaly ara-pitiavana reny. Raha hisy zaza ray roa anatin'ny tokantrano, satria ny lehilahy arakin'izay teneniko zay de lasa olona mijery ty velany de sambatra reo. Non, tsy sambatra zany, tena mijaly ara-pitiavana, tsy mahita câlin, satria arakin'izay zavatra niresako rehetra teo zay no zava-misy. Bon, zay nanjaranareo vehivavy androany, fa amanaraka koa mijery hoe inona ny anay lehilahy. Mankasitraka atsika iaby.